fahinana amin'ny telopolo amby zato ka ny andininy voalohany sy ny faharoa toy izao nivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Miderahany Jehova fa tsara izy fa mandrak'izay ny famindrampondry. Mideran'Andriamanitra avo indrindra fa mandrak'izay ny famindrampondry. Izany teny eo amin'ny salamo izany indray no entina eo tokantranonao amin'ity takariva ity ary entinay mba hiarabana antsika rehetra. Tsy adino mihitsy ny manonona ny fiadanan'ny Tompo ao atokantranontsika ao ary eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia miarahaba tompoko, heniky ny fahasoavana sy ny fitahiana ka nandritry ny herinandro dia afaka nantanteraka an'ireo zavatra rehetra sy ny tokony natao mba hahatsara ny fiainana ary tafavory indray amin'izao takariva izao hideran'Andriamanitra atao anatin'ny fandarana antsakira fiderana. Mankasitraka anao ary mirary ny fahasoavana ao aminao mandrakariva amin'ny fanarahana ity fandarantsika ity. Tena zava-dehibe loatra ny miderin'Andriamanitra ka amborosihana antsika mandrakariva ny anaovana izany. Ny saorana an'Andriamanitra fa hififarana sady ny taona 2024 ary nandritra ny herintaona dia tsy nitsahatra ity fandarantsika ity noho ny fahasoavany sy ny fitiavany. Ka dia andao akambana ny fosiny saina indray amin'ity takariva ity hidera azy, hanome voninahitra azy, hankasitraka ny fitantanany sy ny fitondrany. Manana vahintsika dia ny chorale adventiste avy ao Mahatondry. Izy ireo no hiaraka amintsika mandritra ny fotoana hiderantsika n'Andriamanitra ary ny talentany sy ny fahaiza-manaony no entiny ho amin'izany fiderana izany. Dia mangaty eo ranary andeha hiaraka amin'ny chorale adventiste Mahatony eto Antananarivo isika hiderin'Andriamantsika. Dawary.
Giovanni Giaffidia, vanno pammingia fussi per fianza, na uvina, ya non si maha fui, finnare maha sua, vanno pahinza na si cara faccia, muhire quampu magina, mahitu. Giovanni Giaffidia, vanno pammingia fussi per fianza, na uvina, ya non si maha fui, finnare maha sua, vanno pahinza na si cara faccia, muhire quampu magina, mahitu. Kuchaya chani fitiavana katia nanaia fala tuputi fununa isana mami achanya tani faufa
Soratsika Andriamanitra fa ny amin'izay tapany voalohany zay dia tena nahita atsika ny hatsarany zany miterin'Andriamanitra zany, hatsarany zany hoe manome voninahitran'Andriamanitra zany. Dia avelantsika akaina kely indray ary zany ireo antoko-pira avy ao mahatony ireo ary andesika handray ny tenin'Andriamanitra. Dia amaky indray no amin'ny Isaia 8:50 ka ny 7 ka hatramin'ny 20 no jerentsika. Ao anatin'izany andininy sy toko ao amin'ny Isaia zany dia ahitantsika indray koa ny tokony hiderahantsika an'Andriamanitra. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary zany teny zany. Isaia 8:50 7. Indray mpimaso monja no nahafozako anao, fa amin'ny indra fo lehibe kosa no ampitiako anao. Tamin'ny firetan'ny fahatezerana no nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja, fa amin'ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah mpanafatra anao. Fa amiko zany dia tahaka ilay rano Noa, ka toy ny ananako fa tsy hanafitra ny tany intsony ilay rano Noa, dia toy izany ny ananako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mafy anao intsony aho. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka amin'ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Zany ny tenin'Andriamanitra izay nampitondray ny anisahay mpaminany ho an'ny zanak'Israely ny vahoaka Jiosy. Indray mpimaso monja no nahafozako anao. Nandritry ny 70 taona izay nahababo ny Jiosy zanak'Israely tamin'ny Babilôna, dia ohatrany hoe nafon'Andriamanitra izy ireo, noadinoin'Andriamanitra izy ireo. Ohatrany hoe tsy nijery azy ireo Andriamanitra, na dia nisy teny aza nataon'Andriamanitra, fa 70 taona no ahababo azy ireo. Dia kivy ny vahoaka ary nampaminany aza tahaka andry Daniel, dia nametra-panontaniana mihitsy hoe ahoan'Andriamanitra no tsy mijery rehefa tonga teo kaikaiky ny 70 taona. Indray mpimaso monja nefa amin'Andriamanitra ny 70 taona amintsika izany. Tsy nahafoy Andriamanitra fa navelany mihitsy hanao an'io fanandramana mangidy io ny zanak'Israely vokatry ny zavatra ratsy nataony teo andratren'Andriamanitra. Izany namelan'Andriamanitra hahatonga azy hanao ny fanandramana ratsy 70 taona babo tamin'ny Babilôna io, ary indrindra koa hanehoany amin'ireo zanak'Israely ny fahatsarany mamarina an'Andriamanitra, marina Andriamanitra. Ka indray mpimaso monja zany amin'Andriamanitra ary navelany hihatra ho amin'ny zanak'Israely. Fa rehefa avy eo kosa dia niditra tsetra amin'izay Andriamanitra. Ka isika koa
matetika dia tratra n'izany mety tratra ny fahasarana tsaina fahatsopana tena ny fitsapana sy ny zavatra maro mitranga fa amin'ireny fotoana ireny dia tokony ho tsarotsika fa indray ny mpimaso ihany indray ny mpimaso monja nohatra ny hoe tsy mijery antsika Andriamanitra ary matetika sy amin'ireny fotoana ireny dia mahare feo malefaka avy amin'Andriamanitra izay miantso antsika hihevitra sy hiala amin'ny zavatra ratsy fanaontsika ka dia hiverina hiaraka dia amin'ny ray izany nge mahatsara ny Andriamanitra ary izany ny tokony hidirantsika azy tsy hoe mahafoy atsika izy fa velany andalo izany sika mba hampitodika atsika any aminy ary izany ny fomba fiasan'Andriamanitra satria ozy izy indray mpimaso monja na fozakanao fa amin'indra fo lehibe kosa no ampidiko anao na hoe anangonako anao hangalako anao ny fanangonana sy ny fampidina ny jiosy izay baby tamin'ny Babilôna ho any amin'ny tanindrazany dia tao aorianan'izay 70 taona izay dia maneho ary tandindrony fanangonana lehibe sy fampidina lehibe koa ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ho any amin'ilay kananany lanitra amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo ka tena tokony ohatra itsika mandrakariva zany ny derin'Andriamanitra satria amin'indra fo lehibe no anatanterahany zany na dia tao mandohala zavatra tsarotra asika dia izany mihitsy ny toetran'Andriamanitra ampody atsika amin'indra fo lehibe izy ho any amin'ny kananany lanitra ka na inona lalovanao aoko mpideran'Andriamanitra ianao satria ataony mpandresy ianao ao ambadika izay ao arinan'izay azo antoko zany ary ny andininy fahavalo dia miteny hoe tamin'ny fire tamin'ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso monja fa amin'ny famindrapo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao ho Jehovah mpanafitra anao zany ny toetran'Andriamanitra ka ndeha ho mpidera azy indray mpimaso monja amin'ny fahatezerany fa mandrakizay ny famindrampony mpamindrampo mandrakizay no amindrafoantsika tsara ny Andriamantsika eo amin'ny 5 fa amiko izany dia tahaka ilay rano Noa ka toy ny anianako fa tsy hanafitra ny tany intsony ilay rano Noa dia toy izany ny anianako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mafy anao intsony aho eto izany dia tahaka n'ilay tamin'ny andro Noa tamin'ny safitrano rehefa mivoaka tao anaty samby fiara Andriamanitra nanao ny havana dia nanao fanekena fa tsy hanafitra ny tany amin'ny fahatezerana sy amin'ny safitrano intsony izy ao amin'ny Genesis 5 dia izany mihitsy ny tenen'Andriamanitra Genesis 5 dia ny 9:1 dia izao no tenenina amin'ny anaran'i Jesosy dia ahoriko ny fanekeko aminareo ka tsy haningeko amin'ny safitrano intsony ny nofo rehetra ary tsy hisy safitrano hanimba ny tany intsony ny 9:10 dia ho tsarovako ny fanekeko izay ho amiko sy ho aminareo mba amin'ny zava-mananaina dia ny nofo rehetra ary tsy hisy safitrano handringana ny nofo rehetra intsony tahaka izany tamin'ny andro Noa no ny tenenan'i Jehovah koa amin'ny reto zanak'Israely reto fa tsy hisy intsony ny safitrano ny fahatezerana ary tena vonin'Andriamanitra rehefa manaiky tsy hivadika amin'Andriamanitra reto zanak'Israely reto tonga any amin'ny tany izay omeny azy rehefa manaiky ka tahaka an'izany koa mitsika rehefa manaiky isika ny tsy hivadika amin'Andriamanitra dia izao ahory ny fanekeny ary dia apetrany tsara fa indray mpimaso monja ny amin'izany zavatra ratsy rehetra zany fa mandrakizay ny famindrampo fa na dia hifindra aza ny tenibohitra 9 ary na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindrapoko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako ho Jehovah tompony maro amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia dia manamafy mahazo antoka sy mahazo idokiana ary ny faharetan'ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia na hifindra aza ny tenibohitra na tsy hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindrapoko manamafy ny teny fikasan'ny Andriamanitra ary Jesosy mihitsy dia rehefa tonga teto ambony tany dia nanamafy an'izany teny fikasana izany ao amin'ny Mateo 5 dia nomafy Jesosy mandra-pahafoana ny tany sy ny lanitra dia tsy hisy ho foana tsy akory ny amin'ny tenin'Andriamanitra ka izao na dia teny tsoratra iray ny lalàn'Andriamanitra na dia teny tsoratra ka izao azo antoka zany ny teny fikasan'Andriamanitra raha miteny amin'io zany ray mpimaso fotsiny fahatezerako aminao fa mandrakizay ny famindrapoko anao azo antoka izany
ary ny fanekeny fihavanana zay tenenin'Andriamanitra tsy hotsoahany eto intsony dia tsy ninona zany fa fanekena mitondra fihatanana ho anao ary tena fihatanana azo antoka rehefa tonga teto ambonin'ny tany Mesia Jesosy Kristy tompo dia anjelo marobe no mihira teo amin'ny lanitra teo ny amin'izany fiadanana ny fanekeny fiadanana men'Andriamanitra ny taranak'olombelo zany eo amin'ny Luka toko fa 2:7 voninahitra ho an'ny avy ary fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona rehetra kasitrana tsy hotsoahan'Andriamanitra zany fiadanana zany araka ny teny fikasany ary rehefa andeha hiakatra ho any amin'ny rainy Jesosy ho any an-danitra dia zany koa no teniny eo amin'ny Jaona toko 7:20 hoe fiadanako no omeko anareo fiadanako no avelako anareo tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ka azo antoka mihitsy izany fanekeny fihavanana zay miteraka fiadanana eo amintsika zany zany no tokony hitaratsika n'Andriamanitra ary zany no tokony hamizatsika voninahitra sy fanandratatsika ny anaran'Andriamanitra isan'andro zany no ataony amintsika tenibohatra mety hifindra mety hetsika ny avoana fa tsy hiala amintsika mihitsy famindram-pony sy ny fanekeny fiadanana ko dia andao ho mpiderin'Andriamanitra andao hiaraka mandrakariby iray fo iray saina hiderin'Andriamanitra amin'izao fandarana izao ary ianao koa zany mitokatrano saina amin'ny toerana zay misy ianao dia hanatanteraka zany eo amin'ny fiainanao manokana dia hovonako ianao hiaraka amin'ny any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa avy tseo amin'ny ranolandry Jesosy ho tanteraka aminao sy amin'ny fianakavianao amin'ny manodidina anao ny zany teny zany ary tena mpiderin'Andriamanitra tokoa isika eo amin'ny fianaketsy tsara ny Andriamanitra manome teny fikasana mafiora ary teny fikasana azo antoka sy azo itokiana ary maharitra mandrakizay samy hotahina ary andeha indray isika andray ireo atoko-pira avy eo amin'ny fiangonana Adventista taminy fafito mahatony dia andeha hiterin'Andriamanitra amin'izao tapany faro izao miaraka amin'ny tanetana izy ireo andao ary Hitataracha
Michanga na kumiseriza na maiti na manga nilukudanicha sirem adaye nunuwata amusampu fanisa fache chamyala myasasu Michanga na kumiseriza na maiti na manga nilukudanicha sire alaye nunuwata wamusampu fandisa vaje chamyara myasasu Nilalanda Azama tauja Namyaia Sachivo Fuluna teso Hanjaya tananda Isila Mamuti befiti Sana para tuwa mutareji kiti kana hiru na hiru
Hahandesika na uvalala manzo mahamuti lai paradisa e mafini utajanu satimani isana para tuwalu jarejikiti kana inu na inu ni changa nitabeti ulani ni mamba fafaka mambituni ni unza fafaka viazi na mafuta fafaka agaga ni maru fafaka asasina fangaru fafaka mambituni ni unza fafaka viazi na mafuta fafaka agaga ni maru fafaka asasina fangaru nisifafaka nevetu nivivusema nusika nisamutika hahandesika na uvalala mazu mahamuti lai paradisa emafini utajanu satimani isana para tuwanu jarejiketi kana inu na inu ni changa nitabeti ulani ni mamba fafaka mambituni ni musa fafaka viazi na mafuta fafaka magaga ni maru fafaka asasi na fangaru Sotran'Andriamanitra tsika ny amin'ny fotoana izay niarahantsika tamin'ity takarivo ity teo ambany fijeriny azo antoka fa niaraka tamintsika teto Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahiny ary nandray ireo fiderana izay nasandratsika Andriamanitra satria mandrak'izay mifamindrapony amintsika rehefa nangataka famelan-keliko tsika noho ny amin'i Jesosy Kristy dia nekendry zany ary dia nandray ny hira fiderana izay nasandratsika izy tena dia raina mandrakariva ny anarany ary dia raina mandrak'izay izany Andriamanitra izay ankovatsika izany sorantsika koa ny chorale adventiste avy eo mahatony nanaiky ho vahintsika sy vahin'ny fandaharana tamin'ity takariva ity nitondra ny fahaiza-manao ny talentany ny famin'iza-pahasoavana men'Andriamanitra azy ary nanandratra n'Andriamanitra teo amin'ny hira izay toyn'izy ireo tao anatin'ity fandaharana ity ho tahina mandrakarivana izy ireo ary ho tehirizina amin'izany asa fanompona masina amin'ny fideran'Andriamanitra zany ary rehefa vavy Jesosy amin'ny ranolanitra dia isika mianakavany fankahita hiary dera azy hira ny firaha Mozesy eo amin'ny ranomasina fitaratra sotra ihany koa anao izay tany atokantrano tany sika rehetra manerina amin'ny vonontany manaraka izao fandaharana izao marobe ianareo ary fifaliana ho anay ny miaraka aminareo isaky ny fandaharana antsakera fiderana tahaka izao ka dia misaotra anareo manana fahatokiana sy miaraka lalandava atao anatin'izao fandaharana izao andeha kambatsika mihitsy ny fo sy ny saina ary ny fanahy isaka ny fotoana tahaka izao hiarahana atreto dia teo foana ianareo ka dia fifaliana ho anay ny misaotra anareo amin'izany fahatokiana omenareo zany fiarahana aminay tsy tapaka izany ho tahina mandrakariva ny tokantranonareo tsirairay avy ny fiainanareo tsirairay avy ary hoeniky ny fahasoavana mandrakarivany kanefa koa engany ka mba hompideran'Andriamanitra mandrakarivanareo na aiza n'aiza misy anareo tahaka reo zanak'Andriamanitra rehetra manerina amin'ny fonontany misaotra ny teknisianina izay miasa andro manalina manao ny ezaka rehetra hahatonga izao fandaharana izao ho tonga ny tokantranontsika men'Andriamanitra fahendrena sy fahalalana mandrakariva eo mpanaovana zany asa izany izy ireo satria asa masina koa izany asa mahakasika an'Andriamanitra zany ka dia Andriamanitra ny anome ny fahaiza-manao sy fahendrena fahalalana azy ireo alohan'ny sarahantsika indray ary dia izao ny teny eo amin'ny soratra masina izay
omena antsika entsika mamakivaky ny herinandro hoe sokatra tsy hoe lahy amintsika tsiraray avy rehefa afaka ora vitsivitsy. Psalamy 8:1 sy ny faharoa no omenanao. Ny anaran'i Jesosy no makina azy. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa ho aninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ho tanteraka aminareo ny zany amin'ity herinandro mitsidika ity. Dia tena ho aninao tokoa ny asan'ny tananao ahita fifaliana ianao satria ho ambinina amin'izany rehetra zany. Ary tena ho sambatra tokoa ianao satria matahotra an' Jehovah mandeha amin'ny lalana mitsorotiny. Tazomy fikiro zany dia amin'ireny teo izao raha sitrapon'Andriamanitra ampifaliana indray no iaonantsika amarana an'ity taona 2024 ity, amarana ampifaliana zany miaraka amin'ny fahinzena saina. Dia metraka amin'ny veloma tompoko dia samy hotain'Andriamanitra raha sitrapon'ny tompo amin'ny herinandro toy izao aza diso mihitsy ianao fa tena fandarana farany eo amin'ity taona ity dia raha sitrapon'ny tompo iaontsika ary feno fifaliana hidera azy amin'izany farany amin'ny fandarana amin'ity taona 2024 ity zany. Dao ary dia samy hotaina veloma tompoko.